Alatsinainy fahatelopolo ny volana janoary taona 2024 antolotra ny arahaba tompoko lahy sy tompoko vavy ampifaliana indray no hitsidiana ny tokantrano amin'ny alàna izao fandarana dinika izao amin'ity takarivany alatsinainy adivadiva ny farany volana ity mbola iompana trany amin'ny resaka ny firesahana raharaham-pirenena mazava ho azy ny fandaharantsika raharaham-pirenena dia mafana tokoa amin'izao fotoana izao vahintsika amin'izany ny sekretera jeneraly ny atoko HVM ny hery vaovao ho an'ny Madagasikara moa izany Alain Désiré Rassambany miaraba tompoko tonga soenao ato anatin'ny fandarana dinika. Miaraba madame Mial dia mamerina koa ny fiarabana antsika rehetra any an-tokantrano manaraka tsy tapaka ny fandarana dinika eto amin'ny fahitalavitra MBS Madagasikara. Ny resaka fifidianana sy ny resaka fanavaozana ny lisam-pifidianana no anokafantsika ny resadresaka Andriamatoa sekretera jeneraly mialohan'ny tena irosotsika amin'izay hoe resadresaka izay anefa dia nisy ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazetiny MBS tamin'ny herinandro iny mikasika indrina izay hoe fanavaozana ny lisam-pifidianana ny makasikasika ny teti-bola ilain'ny seni mikasika an'izay hoe fanatanterana ny fifidianana izay dia arahantsika aloha izay dia orian'izay miverina eto. Ny lalam-panorenana no mamaritra fa tapitra amin'ity taona ity ny fiam-pitompiasana iasan'ny filoha ankehitriny. Tsy maintsy rosoana ny fifidianana filoham-pirenena ho ny filohan'ny seni. Ny fifidianana dia tsy maintsy misy amin'ity taona 2024 sy 2025 ity. Satria ny lalam-panorenana antsika dia milaza fa tapitra amin'ny fa 2024 ny volana janoary 2024 sy 2025 ny mandany filoham-pirenena amin'izao fotoana izao dia noho izany dia tsy maintsy misy fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona 2024 sy 2025 ity. 330 tapitrisa dolara no teti-bola no vinavinain'ny voamiram-pirenena maleo tena amsahana ny fifidianana na ny seni ahavitana izay fifidianana filoham-pirenena izay. Raha ny voasoratra ao amin'ny teti-bola 320 sy 2020 anefa dia 540 tapitrisa ariary, izany hoe eo amin'ny 10 tapitrisa dolara eo. Androany, nisy ny fivoriana voalohany ateo amin'ireo pray ombinantoka vahiny atoan'ny firenena mikambana, ny vondrona Europianina sy ny Afrikanina, ny avy amin'ny fandarana asan'ny firenena mikambana misahana ny fampandrosoana ny PNUD sy ny seni, ny fanakalozam-bavao namantaran'ireto pray ombinantoka ny momba ny zotra-pifidianana eto amintsika. Inona avy ary ireo ezaka vita ary inona ireo tokony mbola ho atao. C'était un exercice d'information et je voudrais féliciter l'équipe de la CENI par rapport à cette initiative que nous apprécions, par rapport à cet exercice d'information qui nous permet de connaître tous les efforts qui sont en cours. Nous avons également échangé sur tous les efforts qui peuvent être faits encore pour soutenir le processus électoral. Et je considère que ce n'est qu'une première rencontre et nous espérons pouvoir continuer ces rencontres durant tout le processus jusqu'aux élections que nous considérons comme étant des acquis qui ont déjà eu lieu en 2018 et que pour 2023, les préparatifs qui ont lieu pourront également s'inscrire dans cette même logique pour que nous aboutissions à des élections qui sont transparentes, inclusives et apaisées pour tout le monde. Les soutiens sont multiformes. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train justement de discuter avec la CENI pour essayer de définir le contenu des soutiens que nous pourrons apporter à la CENI. Maro lafy araka ny fanazavany inga isasana ogo ny tantsoroka azon'ireo mpiara-mombinantoka omena fa mbola ifampidinika izy ireo ary dia ho faritana ka amin'ny fanohanana manaraka no hamantarana izany. Momba ny fanisana ny mpifidy dia ny fanisana ny tokantrano asahan'ny voamiray fotony misahana ny fanisana mpifidy na ny CLRE no hifarana amin'ny 1 janoary ho avy izao fa neny amin'ny fokotany kosa dia mbola hitohy. Amin'izao fotoana izao zany ny CENI dia manome andraikitra n'ireo ataontsika hoe CLRE, ny commission locale de recensement des électeurs. Zareo zany no manantanteraka n'izay asa fanisana eny anivony tokantrano izay mandra-pahatonga ny faha 1 ny volana janvier. Ao anatin'izay moa zany dia fatarina hoe aiza ny olona mbola tsy voasoratra, aiza ny tokantrano mbola tsy nandalovana. Izay zany no andraikitra ataon'ireo mpikambana eo anivony voamiaro fotony momba ny mpanisy ary mpifidy. Ny tsara marina nefa dia izao ny fanisana eny anivon'ny tokantrano no mifarana
amin'ny faraka amin'ny telopolo ny volana janoary fa ny fakanesana eny anivon'ny fokotany na ny fanisana eny anivon'ny fokotany dia mitoy hatrany na dia efa vita io a faraka amin'ny telopolo ny volana janoary io ka raha mbola misy olona tsy voasoratra ao anatin'ny lisitra ny mpifidy a dia afaka izy a manatona eny anivon'ny fokotany ka dia eto zany tsika dia manao ezaka ihany koa mba manentana ny olona zay mbola tsy tafiditra anatina ny fokotany manomboka ny voalohany volana febroary sao. Mitoy eny amin'ny fokotany indray araka izany ny fisoratana anarana anaty lisitra mifidy. Raha tokony no ny farana ny volana desambra 2024 ny fanavozana ny lisitra mifidy dia nitarina tamin'ity volana janoary ity izany. Mpifidy 13 tapitrisa no tanjona, manodidina ny 7 tapitrisa ihany anefa no vita hatreto, izany hoe ny 9,500. Ny volana jona 2024 moa no hifarana ny fanisana ary hikatona tanteraka ny lisy mpifidianana. Iny fanadihadiana Andriamatoa sekretera jeneraly anisan'ny naoraka araka ny voalaza teo anatin'ny fanadihadiana iny ihany koa hoe efa nivoaka zany teti-bola nilainy eo anivon'ny voameramahaleo tena misana ny fifidianana nantseny anatanterahana izay hoe fifidianana izay mbola ao anatin'ny fanavaozana tanteraka ny lisy mpifidianana ihany koa isika amin'izao fotoana izao na dia hoe hifarana rahampitso aza izay hoe fisoratana anarana izay araka ny salanisa nivoaka teo hoe 9,500 isanjato ny fanisana vita zany hoe ny olona tafiditra ao anatin'ny lisitra amin'izao fotoana izao araka ny voalaza teo nefa hoe rahampitso no hifarana izay efa nitarina ray volana ihany koa izay hoe fanavaozana lisitra izay raha tokony vita tamin'ny volana desambra taona 2024 teo raha io salanisa io i sekretera jeneraly no jerena azo lazaina hoe marisarisa ny olom-pirenena inona no azonao ambara makasika izany. Le izy aloha zany hafahafa ihany ny zavatra toa ny toedra raha misy eto amintsika eto satria iny ny antony raha iverina kely tsika amin'ny tantara tamin'ny fifidianana fikarakarana fifidianana tamin'ny 2024 dia atao amin'ny 10 tapitrisa mahery kely ny isan'ny malagasy afaka mifidy tafiditra tao anatin'ny lisy mpifidianana zany ka raha ohatra ka androany ary hitantsika tsara ny fivoarana ny fitombony vahoaka malagasy raha ny taditra natao tao anatin'ny RGPH3 nataony Institut National de la Statistique malagasy fa ny tombo lavitra be any amin'ny 30% nisan'ny malagasy amin'izao fotoana zao ka akory ny hagagany raha androany hiatrika fifidianana antsika 5 taona aty aorina ny hemitra indray zany ny isan'ny olona tafiditra anaty lisy mpifidianana raha ohatra ka 10 millions na 10 tapitrisa mahery izy tamin'ny 2024 amin'izao fotoana zao izy mihemitra aty amin'ny 9 ka hatramin'ny 7 tapitrisa eo raha ohatra ka 13 tapitrisa no saika hoe enjehina dia io izy zay hoe hafahafa ihany zany ao anatina mekanisme na demokrasia normale satria tokony hitombo ny fahavitrihan'ny olona ao anatin'izany tokony hitombo ny isan'ny olona tafiditra anatina lisy mpifidianana satria ina ny antony ny voalohany efa nomena alalana ny CENI ny ministère ny intérieur ny ministère ny ataoko hoe ny fitsarana hanao lay fanotana karapanondro faobe sy hanao an'iny le jugement supplétif fanomezana copie faobe raha ny tokony ho izy zany raha nanana ataoko hoe nanana olona tokony anaty lisy mpifidianana 10 millions 10 tapitrisa tsika de tokony ohatra lavitra an'izany de olona tafiditra anaty lisy mpifidianana manaporofo zany fa tsy nanao ny asa ny CENI tsy niratra mangaika ny fa indrindra moa le CLRE zay efa nitsikirainay foana hatramin'izay ka hatramin'izao hoe tsy manana expérience ny ty CLRE napetraky nareo ty fa indrindra reo agent recenseur natao hanisa olona isaky tokantrano natao hameno anty lisitry ny mpifidy vaovao ity de io izy zay hoe ohatrany ahoana ary ny fifidianana mety isy eto manomboka amin'ny 2024 ty raha ny lafiny ara-bolana indray no resahantsika io zany tokony efa hita sahady le fahavononana ny fitondram-panjakana hiatrika fifidianana zany ane mihoatra ny zavatra rehetra io ny ain-dehibe nyty firenena ty na tsika mikorontana na tsika milamina miala nyty taona tao-pifidianana 2024 ty ho any manokana zay tsy tehitra anaty zany korontana zany satria tsy zay le principe démocratique efa napetraka tamin'ny fotoan'androny fa io izy zahay hoe raha ohatra ka tena mitaraina tokoa ny CENI ary tsy mbola nisy tao anatin'ny 80 taona zany hoe CENI mitaraina san'andro
hoe tsisy vola le finiavany fanjakana mihitsy zany hanosika le firenena ao anatin'ny fifidianana ara-dalàna zay no mampanahy anay ary efa nitsika renay izy io tanaty le fihaonana intelo miataona niarana tamin'ny seni ary anomezany tolo-kevitra maro samihafa hoe ty ny lalana tokony izoranareo seni raha ohatra anareo manana olana ara-bola inona ny azonay mpanao politika anampinanareo hanerenina ny ty fitondrana am'izao fotoana zao ty hijery manokana ny vola ho entina ampiasaitsika amin'ny fifidianana maro samihafa eto Madagasikara ka io zahay hoe mipetraka tokoa lay tsy fitokisana ho anay manokana ho an'ny seni satria io ary ny zavatra misy voapirofo am'izao fotoana zao eo le olona vo tafitra le fifidianana zay ambany eo le tsy fahavononana ara-teknika satria mbola misy lalàna maro samihafa ny mila ovaitsika amty irosotsika amin'ny fifidianana ty satria efa maro ny zavatra niova amina resaka paramètre électoral ary fahatelo farany moa zany io resaka vola satria na ny communauté internationale ane raha ohatra ka nanaovana niny fangatahana teo amin'ny telo amin'ny $30 million de dollars zay tako hoe basket fond na vola tokony ho angonina hanampina n'ilay vola avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy mila tsiny zao raha mitena zany satria zavatra misy zany efa hita sahady ane lay tsy fisiana confiance koa eo amin'ny communauté internationale satria na ny antony betsaka ny tolo-kevitra nomeny Union Européenne ny vondrana Européenne makasika ny tokony hanarenana ny lalàna ny fipetra maro samihafa irosona mankana ny fifidianana ny SADC ny OIF na ny Organisation Internationale de la Francophonie ary ny farany tsy latsa-danja akory ny Nations Unies mbola tsy afaka miala amin'io aloha tsika satria nanampy foana zareo ary mbola manana ny traikefa koa izy afaka omeny atsika afahatsika manampy ny pitsopitsony irosontsika mankana an'izany fifidianana zany ka izay hoe ohatrany ahoana ary ny mety fizotrany fifidianana am'ty fotaona ty mampanahy anay zany ary zay mahatonga anay mbola mitsikera sy mandrososo-kevitra hatrany Niretsaka teo i Andriamatoa secrétaire général niretsaka le hoe 3.30 tapitrisa dolara ny vola ilain'ny seni zany anatanterahana izay fifidianana izay 5.7 miliara ariary nefa ny voasoratra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana zany hoe nisy moa le fiaonana tamin'ny herinandro niaraka tamin'ireo mpiara-miombonantoka nilaza ireo mpiara-miombonantoka fa hoe andinika aloha dia hijery an'izay azo anampina ny Madagasikara ao anatin'izay hoe fanatanterahana fifidianana izay fanontaniana mipetraka hoe hiandry fanampiana avy any ivelany foana ve izany isika vao afaka anao zavatra indrindrindra hoe hain-dehibe ny firenena tahaka izao zany hoe fifidianana iakinany hoavin'ny vahoaka malagasy sy ny firenena mihitsy zany ady hevitra hitako hoe efa narosonay ary azo aroso tsara mihitsy zany tamin'ny fandanina ny teti-bolam-panjakana 3 tamin'ny volana desambra farany teo satria inona ny antony inona ny laharam-pahamehana raha hiatrika fifidianana atsika mazava ho azy tsy maintsy vola ho entin'ny seni miasa de am'izao fotoana zao moa zany raha jeretsika io loi de finance am'izao fotoana zao io ny 45% ny vola mihodina ao any investissement manokana de volany amin'ny présidence zany hoe amin'ny fiadian'ny république sy ao natao provision ao ministère ny finance ministère ny mitatana ny teti-bolam-panjakana manokana ahafahana manao foto-drafitrasa zay tsisy fiantsaikany amin'ny fifidianana akory de izy zay hoe zay tokoa ve nititsika atao ina ary le tiany fanjakana ho atao satria ho anay averinay tao-pifidianana ity laharam-pahamehana priorité de priorité zany fikarakarana fifidianana mba hahatonga atsika tsy hikorosofahana ny amina crise vaovao indray satria tsy levon'ny tsy zakan'ny vahoaka malagasy tsony zany tsy zakan'ity firenena malagasy Madagasikara ty zany fa kosa ny zavatra misy de zao raha ny tsika moa tsy afaka miaina irery fa io ny zavatra misy de logika ny seni raha todika mankany amin'ny communauté hoe jerevonareo fa tia ny vola ilainay maminatra ihany le izy amin'ny lafinay satria le finiavany fitondram-panjakana ambany tsika tsy afaka misaraka amin'ny fanampina satria zarary izy manampy tsika ne mpikambanao anatin'ireo vondrona maro samihafa reo e tsy afaka avelantsika am'izao fotsiny koa ny ataoko ny avantage zay droit io afaka misitraka an'izany tsika tsy satria tsisy tambiny io vola omeny hoe tsisy tambiny araky ny fampataratsika azy ka izy hoe mandray anakoroa ihany le izy eo aloha le finiavana fitondram-panjakana zay tsy mametraka ho laharam-pahamehana ny fifidianana fa milafiny anakiray averinay zany raha ohatra ka marisarisa koa ny communauté internationale mipetraka koa le tsy fahatokisana am'ty rafi-panjakana hitantana ny fifidianana ty satria betsaka ao izy ao tao ny tolo-kevitra na ny recommandation avy am'ireo communauté internationale reo tsy niraisy ny fitondram-panjakana tamin'ny alalany seni zay mifanindra andalana zany amin'ny tolo-kevitra efa nomenay
parti politique sy nivondrona parti politique ohatran'izany zay atao amin'ny RMDM ny partinay manokana ny HVM efa nanome an'izany ary nandrafitra mémorandum boky mihitsy nomena ihany zareo fa hoe zay hoe fiarana ramanana ity ary mbola mamerina moa zay amin'ny androany tsy mampaninona zany hoe ny fifidianana re tompoko ane ka tsy raha rano fanjakana irery ihany ka hoe raha ohatra ka miteny zay ka nareo ndray efa mpanohitra tsy atompoko ny raha-pifidianana de raha politika zany hoe ny antoko politika ny vondrona antoko ny fiarahamonim-pirenena ny fanjakana manamora fotsiny ataony fa ny hetaheta ny piry velona atao anatiny ato hiatrika fifidianana no tokony ho raisy ny fanjakana fa indrindra tokony ho raisy ny seny mahafatsika miroso mankana ny fifidianana enkeny rehetra fa indrindra mangarahara kokoa. Inona no mety hoe ahoana inona no mety fijerinareo an'le hoe tsy mandray an'le tolo-kevitra mihitsy seny iny zay tolo-kevitra hoe narosony avy aty amin'ny antoko mpanohitra na hoe antoko politika hafa. Maromaro izany satria araka resaka fotsiny tamin'ny fotoana fotsiny voalohany nanangana antsika no le CLRE na le comité local de recensement des électeurs efa nanao soso-kevitra zay hoe ny antoko politika tompoko de tokony mpikambana d'office anatin'le CLRE anisany anankiray zay satria ina ny antony zay zao am'izao fotoana zao observateur fotsiny ny atao hoe observateur mpisehatra mpanaramaso fotsiny fa tsy afaka raisina ny tolo-kevitra avy aty aminay ety na misy zavatra hitanay fa tsy mety ary ao ny atao observateur de tsy manana zo mihitsy anao hoe ho raisina ny tolo-kevitrinao azo raisina iny afaka tsy raisina zay anisany satria nahita zay hoe raha ohatra ka mpikambana d'office ao anatin'le komity malalaka kokoa ho raisin'le komity ny tolo-kevitra fitsikarana ataonay hoe misy zavatra tsy mety ato ohatra ny ataony agent recenseur le olona mpanisa reny am'izao fotoana zany betsaka ny tokantrano dinganiny zareo mampanahy anay le izy hoe misy paipaika politika avy ao anatiny ao hoe reto commune reto avela ho any reo fa reo efa eritreretina ho any anina na ho andrakotona rahabe zay le fomba fijery zay ny mahatonga anay mametraka hoe le toko hoe le tsy fisihana confiance satria efa intelo be zao nisy hoe nifoy be nampiantso antoko politika fiarahamonim-pirenena ny intelo zany izy efa nanome tolo-kevitra maro samihafa. Inona tokony atao mba hiverena zay hoe fahatokisana na confiance zay ny mahatonga anay logika le izy aloha seny nanaporofon'le izy fa zay aloha mialatsiny am'izao fotoana zao fa tsy hitanay le izy tsy azo tsapahitanana le izy satria ino zavatra misy ino résultat io tsy afaka mikipy maso tsika fa ino ny vokatra azo ny seny io tsy naharaka akory an'ilay vinavina tamin'ny voalohany latsaka ambany ndray ny salanisa raha ohatra ka valo hatramin'ny sivy tapitrisa fotsiny ny olona tafiditra anatin'le izy mpividiana am'izao fotoana zao midy rapizy io anina io araky ny fotoana to fa hoitaitsika moa le izy zay mba tonga anay mamerina foana hoe ilaitsika re tompoko le fikaonandoha mila fampiresaka atsika satria nareo manao sens unique ty firenena ty raha mikorotana tsy ho vitanareo velively ny andamina an'ity de zay mahatonga anay mametraka hoe mba tonga atsika tsy ho tonga am'izany dareo aloha miverina andatabatra boribory fampidinika hoe inona ny marimaritra iraisana fifidianana io eo le lalàna fa ny marimaritra iraisany ihany no afahantsika manova ny pitsopitso maro samihafa ny lalàna hitondratsika mankany amin'le fifidianana. Kanefa hatreto ny mpitondra fanjakana tsy manam-piniavana amin'izay hoe hidinika ifampidinika hanao fikaonan-doham-pirenena zay ahoana zany ny fipetrany satria hatreto zany zareo mandany le hoe kaon-doha sy hoe ifampidinika inona ny ao ambadika zay hoe fandavana tsy ina moa zany de tsotra tompona ndraiky tsy izy amin'ny zavatra mety hisy ao raha ohatra ka miziriziry amin'ny hevina fa zay kosa mbola manolo-kevitra zay mbola renitsika raha ataony reny ane raha manana cerveau tokoa lay mpitondra am'izao fotoana zao tokony raisiny reny hanatsara ny lalana tokony ho alehany fa kosa izy miziriziry zao aloha mino fa verin-dalana ihany ro satria averiko ndray mane tsy ho zakany zareo mihitsy ahitany zany Madagasikara mikorotana sanatriavina ao satria ny fividianana tsy eto Madagasikara rery ihany zany fa firenena maro samihafa efa nirositsika mankany am'ilay fanatsarana n'ilay demokrasia eto Madagasikara fa indrindra ilay andraisan'ny vahoaka anjara zany demokrasia populaire zany participative zany amin'ny alalan'ny fifidianana madio de io izay hoe manana didiny tsirairay mba hijery ny pitsopitsony anatiny zany. Nefa raha ny zava-misy ve tsy ohatry ny hoe fa fiantsiana korotana ihany ny zavatra ataon'ny mpitondra ankehitriny? Anaty manao an'izany izy fa io izay hoe misy fetsina ny zava-drehetra
tsy maharitra zany. Izy moa no raha ny tantaran'ny firenena teto amina resaka fifidianana resantsika tsy tanisa fotsiny ao natany am 2002 zany na reny problème 2009 problème ny 7 zay moa nitondra tamin'izany fotoana zany. Fa zay kosa moa zany tsy teo naman'izay mihemitra dia nampiriminy anatin'ny tiroara aloha zavatra tsy tovizana. De nilevitra zay satria firenena tianay tsy ho potika le Madagasikara dia naverina ihany le zavatra tsy tovizana fa aloha zavatra marambaritra iraisana no nentina nanadiovana an'ireny lalàna maro samihafa reny. No nentina nanadiovana ny fitantanana maro samihafa nafahana nanara-maso miaraka ny fipetra fa indrindra fikarakarana fifidianana tamin'ny 2024. Zay tsy miteny hoe lavorary reny fa misy leso nahazo raisina tamin'ireny fotoana reny afahantsika miroso am'izao fotoana zao. Takiany rehetra ny olom-pirenena tsy akanavaka amin'izao fotoana izao ny hoe isian'ny fifidianana mangarahara, madio sy mangarahara. Azo heverina ve ny isiany izany eto amin'ny firenena raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny jerena? Azo atao tsara zany. Azo atao tsara mihitsy ary zany ny andraikitsy ny mpitondrany mametraka lasitra, mametraka discipline zay le lalàna apetraka iraisana io takiana io hoe mila ovaina reto lalàna reto, mila metraka lalàna atsika code électoral unique ve ady hevitra daholo zany ovaina ve ro lalàna efa misy ro ve no mampetipety kokoa ady hevitra zany ao no financement na campagne électorale io zany hoe famerana ny famatsim-bola ny fifidianana maro samihafa satria io anisan'ny manahirana rehefa tsy mitovy tantana ny chance tokony halany ny tsirairay eto Madagasikara. Ahoana i neutralité satria hitantsika tsara zay mety resantsika izy kelikely fa anisan'ny mampanahy anay. Re baiko no meny filoham-pirenena maly midina daholo ny membre ny gouvernement hanao jery resaka social ny ao ambadiky reny tompoko dia manahirana anay satria ny olo-mpanjakana ambony de tsy tokony handray anjara amina propagande intsony. Ny ministre, ny DG, ny SG na ministère etsetretra ny chef de service zany le tsy mampitovy tantana l'égalité de chance izy ny teny frantsay tokony mipetraka ny mpitondra no voalohany laharana am'zany mametraka an'ilay fepetra irosona am'zany. Ny etsy andaniny moa zany ataoko resaka mangarahara azo atao tsara zany. Averiko indray mandeha ny antoka juin nametraka modely tsara tamin'ny 2024 nahafahantsika nampanaiky ny candidat rehetra n'ilay valim-pifidianana tamin'izany fotoana zany. Ka fa maninona ary tsika tsy afaka miroso an'izany amin'izao fotoana zao? Inona ny sakana? Fa tena zay tokoa ve le iniana hamboly crise ve le mpitondra amin'izao fotoana zao? Engany mba tsy ho tafalatsaka am'izany hantsana zany tsika satria tsy zakan'le firenena tsony no averina tsara zany. Tsy zakantsika tsony zany. Fa mila miverina tsika ao anatina règle démocratique, miverina tsika ao anatina fampidiniana satria zay ihany no ahafahantsika manatsara ataoko hoe mamerina amin'ny laonany an'ireo fepetra maro samihafa zay tsy mety tsikerainay makasika an'ity fandrafetina nisy fifidianana fa indrindra irosoana amin'ny fifidianana maro samihafa. Inona indray Andriamatoa secrétaire général ny zavatra mety hisy eo raha ohatra ka hoe tsy hisy zay fifidianana izay zany hoe tsy ho tanteraka zany. De tsy haiko aloha fa tsika moa tanitany-dalàna Madagasikara aty tanitany-dalàna tsika fa asakasaka izy zareo zay mety handika an'izany dalam-panorena satria ny fiam-pitoam-piasan'ny filoham-pirenena ka tapitra volana janoary 2024 izany hoe tsika volana oktobra de tokony efa miroso amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Mbola ao anatin'izany koa le fifidianana communal ben'ny tanàna zay miara-tapitra ny reo mandat reo dikan'izay zany mila jerena daholo zany tsy hoe le fifidianana filoham-pirenena fa ao anatin'izany koa lay fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanorotsain'ny tanàna. Fahatelo zay tsy resantsika matetika sady hoe adiniko ny fifidianana lehibe ny faritra ny chef de région. Ity gouverneur aty dia manitsaka lalam-panorenana eo tsy izy eo tsy misy an'izany anaty lalam-panorenantsika ka hoy zay hoe zany fifidianana maro samihafa zany no tokony atao. Ny fanaovana tsinotsinona an'izany de tena fanitsahana mihitsy ny fiandrianana ty Madagasikara tsy hoe potehitsika ve zany le firenena raha ohatra ka iroso am'izany tetezamita zany. Zay tsy mirona mihitsy mankany am'izany dalan-tsaina zany. Zay mahatonga anay miditra anatin'ireo vovonana maro samihafa miresaka anatin'le plateforme zay misy anay opposition ny RMDM etsetretra ary mametraka koa zay ao anatin'le antoko hoe tsy lalan-tsaina mihitsy zany irosona mankany am'izany paipay karaha zany satria tsy zakantsika tsony zany zavatra zany. Fa raha ohatra kosa moa zany anatina dynamique politique Madagasikara am'izao fotoana zao ka ho tanteraka tokoa zany sanatriavinao izao teo
de mila mijery ndray tsika hoe ahoana ny fomba hiatrehetsika an'izany satria anatina règle antique ataoko hoe extra constitutionnel zany raha tsy sanatriavina ao ka tafavoaka am'izany Madagasikara zay manokana moa tsy marary an'izany fa avelany anatina adevitra foana fitantanana firenena satria zay no mety mahasoa antsika. De mbola apetraka andray nefa ny fanontaniana hoe de inona indray koa ary nefa ny zavatra mety iseho ary mandeha soamantsara ny fifidianana hanahoana zany no avy ny fiainam-pirenena fiainan'ny firenena malagasy ho amin-drapitso hoe tanteraka soamantsara ny fifidianana. Ina moa ny ilaitsika que demande le peuple izy fomba fiteny zay ny le ilaitsika le miroso amin'ny fandimbiasa mpitantanana ataoko ara-dalàna atsika amin'ny taona 2024 ho an'ny fifidianana filoam-pirenena zany eo koa le fifidianana ben'ny tanàna otovitovy am'izay ihany ary ny fifidianana chef de région fa resako to tokony irosona fa ny miala an'izany kosa aloha de korotany atsika satria mino aho fa tsy ho zakan'le vahoaka malagasy tsony ny iaina anatina crise mangizokitsoka zay efa hitatsika taratra moa izy am'izao fotoana zao fa raha mbola miala an'izao kosa aloha dia miala tsino aho fa nanigasanga mety fa tsy sakafo tsony anatin'indray andro. Mandeha ihany ny fotoanantsika i Andriamatoa sekretera jeneraly anisan'ny ao anatin'le vovonana atao hoe lera ny eo anivo ny antoko HVM afaka fa azavainao amin'ny mpijery antsika amin'izao takariva zao ve aloha le hoe lera. Eny misaotra anao nametsaka an'le fanontaniana somary tsy neritreretiko ihany le izy fa tsy mampaninina zay tokoa ilay vaovao voy izy ny ataoko hoe ny fampahalalamba maro samihafa ny tambadra serasera tamin'iny faraparan'ny herinandro iny nampahafantarina tokoa moa zany izy iny tamin'ny alakamisy 1 ny volana jiona 2024 hetsika izy io ohatran'ny hetsika rehetra hetsiky n'olom-pirenena hetsika iraisan'ny vovonana maro samihafa satria ao anatiny ao neka misy lehibe nantoko ao anatiny ao misy député solombavam-bahoaka amperinasa am'izao fotoana zao misy ben'ny tanàna amperinasa misy mpanolotsaina ny tanàna amperinasa misy mpitarika sy mpikambana anatina fiarahamonim-pirenena maro samihafa zay ataoko hoe manara-maso akaiky koa ny fiainam-pirenena satria misy am'ireny misehatra amin'ny lafiny sosialy misy misehatra amin'ny fanara-maso ny fifidianana misy ny syndicaliste mpitarika syndicat maro samihafa miaraka ao anatin'izany hetsika zany ary tsy ho adino moa zany ataontsika hoe ny olom-pirenena maro samihafa zay mahatsapa ny tsirariny sy ny tsy ara-drariny averiko indray mandeha ny tsirariny sy ny tsy ara-drarina ny injustice sociale sy ny resaka fantsakatsahana lalàna ny non état de droit de izay no mahatonga ny ataoko hoe ny hery velona maro samihafa mivondrona ao anatiny ao raha velona kely tsika amin'ny tantara hitantsika tsara fa nisy an'ilay fitsipaham-pitokisany nataon'ireo solombavam-bahoaka ny Madagasikara teo amin'ny dimy amby zato tamin'ny volana décembre 7 décembre 2024 tamin'ireny mouvement teo anivon'ny institution na ny androm-panjakana renany nahitahana taratra sahady eo le fitsipaham-pitokisana ny gouvernement zany hoe fahatsapahany olom-boafidy zay misolo tena ny vahoaka fa tsy mety tsony ty gouvernement ity fitondrana am'izao ty tsy mety tsony le pratique ataon'zareo ka zay nahatonga an'iny akory moa ny agagana na leo député reo ihany any na izahay ataoko hoe mpanao observation any affaire institutionnelle zavatra nitsanga atao anatin'izany androm-panjakana izany gaga ihany fa manina moa ny filoham-pirenena no mijabaka ao anatiny asa sy ny fanapahan-kevitra raisy ny anteriminam-pirenena zay fanitsakitsahana lalam-panorenana zany tsy mbola nisy am'ty tany Republika na Madagasikara ty de reny zavatra nisy reny mazava ho azy lojika ireo député ireo raha mbola mijery hoe inona ny sehatra ahoana ny fomba mbola hafana manosy an'ilay eritreritra hoe tokony tsy ho apetraka tsony ty gouvernement ty fa tsy izy tsony io tsy mahavita ny asany tsy mamaly le tetam-bahoaka ary tsy mifanaraka amin'ny zavatra tokony ho izy betsaka ny zavatra azo resanao anatiny ao fa zay no anisany tantara zany dia io moa zany tsika mena anatina dynamique satria betsaka koa ny parti politique ny mpitondra antoko politika maro samihafa mitovitovy fomba fijery am'zany ny société civile zay mahita koa an'izany zavatra zany indrindra moa zavatra tianay ho tsongaina ao anatiny ao dia misy zavatra telo moa nisan'ny fampiasana taminy ankoatsy maro samihafa zay voaresaka tao de nisan'ny takina mihitsy de tena hoe tsy tokony irosotsika am'izany fanemorana fividianana filoham-pirenena satria tsy tsara ho antsika no mbola iaina tetezamita miala ny taona 2024 anisany ao
Anisan'ny tsy mpahana atao anatiny tao koa ty le tsy fitezana maro samihafa mahakasika ny fikarakarana fifidianana zay ataon'ny CENI sy mety tsy ho fahatokisana sahady an'reto andrim-panjakana hisana fifidianana ohatran'izany ny ACC. Zay fatatsika fa ny filohan'ny ACC zany anie ka olon'ny TGV tantara tsy fanadino ko tamin'ny TGV io tamin'ny fametrahana ministre gouvernement tamin'ny taona 2024 safady sy 2024 reny tamin'izany fotoana zany amin'ny fomba ao nao ahafahanao mametraka migarantira ny tsy fitandilany zany mpitarika andrim-panjakana matanjaka eto amin'ny firenena zany. Anisany hoa zany etsetraetretra ny zavatra ray koa tsy andaniny miara-mombo-kevitra ny rehetra hoe tsy raro intsony ty mianjady amin'ny firenena amin'ny vahoaka malagasy fa tena latsaka katerina tokoa le firenetsika noho tsy fahaiza mitantana fa indrindra koa noho ny fanitsakitsahana ny lalàna velona eto Madagasikara. Farany iny tao amin'ny Assemblée nationale iny fa maro ahoana ny zon'olombelona amin'izao fotoana zao firy mola maty vararaka tany Manakara tany Ikongo tany Farafangana avelatsika amin'izao fotsiny renarena-pirenena maro samihafa ny volamena tsisy fitsarana ohatran'ny hoe fanjakana tsy misy mpitondra misy eto amintsika eto. Tsy ho teneniko akoatsin'izany io toe-karena tsy vitatsika ntsony ny manarina azy io ny sosialim-bahoaka firy moa ny zavatra natao atao zay fa izay hoe le fiantraika ny fitondrana izay tsy mamaly ny hetahetam-bahoaka anisany mampitroatra anisany mampiteny anisany mampivondrona ny herivelona maro samihafa izay amin'izao fotoana zao moa zay nomena an'le anarana hoe lera le izy ka izay hoe vovonana io hetsika ny olom-pirenena io hetsika itsika manana andraikitra eto amin'ny firenena hanova zavatra ka izay hoe manentana atsika rehetrarehetra misokatra ny varavarana ao anatina adihevitra atsika manao an'izany manaja ara-dalàna mihitsy ny fepetra misy ao anatin'ny dalam-panorenana ao anatin'izany zavatra rehetra zany. Inona no mety hoe tanjony ty hoe lery ty de manana vahaolana ary ve ianareo ho amin'izay hoe zavatra ny tany sainao rehetrarehetra mahakasika ny hoe olana lalovan'ny firenena tsy fetezana amin'ny resaka fikarakarana fifidianana sy ny maro hafa. Ohatran'ny anona rehetrarehetra io hoe izao kosa aloha tena tsy pihana fa ny mpitondra ihany no tompony vahaolana ho an'ny firenena. Ny mpitondra ny gouvernement ny exécutif no nomena fahefana hampikirakira volam-panjakana hikirakira fahefana hanatanteraka fahefana afahantsika miala anatina olana maro samihafa eto amin'ny firenena. Ka rehefa le mpanatanteraka nomeny lalàna an'izany no malemy no marefo no manitsaka lalàna no tsy manana an'izany fahefana zany tsony ina moa no azony reseretina amin'ity firenena misy antsika ty de zay mahatonga ny le ataoko hoe initiative na hetsika maro samihafa anisany ty lera ty moa zany mirona mankany am'izany hoe inona ry tokony atao vahaolana izy anao atao manana tokoa ny lera ohatran'ny bovonatra rehetra ary tsy manilika zay moa tiako tsindrina kely tsy manilika ary tsy manakana kosa reo ataoko hoe vovonana maro samihafa efa nisy ao anatin'izany ny RMDM efa nisy teo vovonana maro samihafa koa ny antoko tsy manala koa ny fahafahana na ny autonomie ananana entité zay ao anatiny ao zany fa manana fomba fijery malalaka reo fa ny zavatra tovizana zay fantany saiko teo aloha hoe misy zavatra tsy rariny eto amintsika eto misy zavatra tsy ara-dalàna eto amintsika eto to avelantsika mandeha am'izao fotsiny ve tompoko fantanina mipetraka zany ary mamaly an'izany ilay hetsika lera zay mandeha moa zany am'izao fotoana zao ary mbola manokatra adihevitra maro samihafa manokatra varavarana amin'ny olom-pirenena na ampitondra ary zany na aminiza na aminiza satria firenena raha manana ity tsy vitan'ny olona hery fa tsy maintsika ao anatina dialogue politique no afaka mamaha zavatra maro samihafa. Efa tena hoe potika tsy misy zay tsy mahatsapa ny olom-pirenena sy ny olon-drehetra amin'izao fotoana izao hoe potika tanteraka ny firenena manoloana ny tsy fahaiza-mitantana isan-karazany sy ny hoe tsy fahatsapahan'ny mpitondra ny tena hoe ny laharam-pahamehana ho an'ny vahoaka tsy efa taraiky loatra ve ny fahaterahany ity vovonana ity raha hoe zao vao hoe hivondrona zao vao hoe mety hoe hitady vahaolana na zavatra ohatr'izany. Allo misy zay tsy misy veriko indray hoe allo misy zay tsy misy io tsy manakana veriko indray mandeha ny zavatra maro samihafa efa nandeha satria io koa ne tsy misy zavatra tonga ho azy zany tsy misy zavatra tonga ho azy zany fa misy antony daholo matoa mipoitra miforona dinamika kokoa ilay ataoko hoe hetsika hitambarana anatin'ity mouvement lera ty satria ina tokoa moa ny antony izy anao atao hoe mbola anatin'ny fotoana ve da veriko indray hoe ho avelantsika ohatran'izao ve
voavilantsika opotika ve ty firenentsika ty zay tsika vohitsangana ao anatin'izany tanora moa ny tenako de raraotiko isika tanora zay atao hoe relève nyty firenena malagasy ty na manao politika ianao na na fiarahamony pirenena ianao na ianareo mpiasa-panjakana etretraetretra ohatran'izany koa itsika ataoko hoe zokonjokony amin'ny fanaovana politika zokonjokony tamin'ny fitantanana fiarahamonina samihafa ilaina daholo zany hery afahantsika manovany ty Madagasikara ty satria mizavatra tsy mety eto e mahatsapa kosa tsika mizavatra tsy mety eto firy moa zay promesse nomena zay firy ny volany trosaitsika tany amin'ny iraisam-pirenena na firenena miara-miasa amitsika zany na vondrona manampy atsika zany sy ikambanana Madagasikara fa inona ny fiantraikany zany anatin'ny volaniny tsirairay iny fiantraikany zany tanatin'ny tokantrano tsirairay mbola io ny vidim-bary eo ihoatrany arivo raikapoka mbola io sy menitra io roa alina nampanantenaina firy izy am'zao fotoana zao etretraetretra fa misy zay hoe anjaran'ny mpitondra no mijery an'zany fa rehefa mpitondra kosa tsy manana le tsy afaka mampiasa an'le fahefam-panjakana ao anatiny zany règle démocratique zany de izy zay hoe mila mandinika isika olom-pirenena maro samihafa. Efa natsidika eo ihany moa le resaka sosialy ty de voaviny resaka sosialy ihany ianao teo fa nisy tokoa ny filazana nataony ny anivon'ny fitondrana indray hoe atsanina daholo ny resaka fotodrafitrasa fa hifantoka amin'ny resaka sosialim-bahoaka. Inona no azon'ny HVM ambara mikasika an'izany tsy efa tara loatra ve raha zao koa mpitondra vao hoe hijerina sosialim-bahoaka zay zavatra tena hoe nampitarenan'ny olona hatramin'izay tena efa hatramin'izay ny vidim-bary araka ny lazaina hoe tsisy latsaky ny 330 ny kilao ny vidiny rehefa PPN mihitsy le izy zany mahagagana ihany aloha zany ao anatina firenena ty hoaintsika ty firenena malagasy rafim-panjakana io akaikitsika io akaikitsika le fa tsy lavitra tsika olom-pirenena ny resahako an'izany tsika mpanao politika tsika fiarahamony pirenena etretraetretra sanatriavina ve re tompoko ho abadoina sanandro itsika ty satria fanabadona an'le vahoaka malagasy mihitsy reny kabary nataon'ny filohan'ny pirenena tamin'ny fakomaly reny. Inona ny antony anankiroa hoe iompana amina sosialy fantatsika tsara nefa vao tamin'ny desambra mbola tsy ampiray volana akory tsika no nandany lay teti-bolam-panjakana tao amin'ny anterimena rotota ny fanjakana hoentina miasa am'ty taona 324 ity firy isan-jato tsy mihoatra ny 10 isan-jato ane ny teti-bola nomena ny ministera ny ponina ministera ny fahasalamam-bahoaka ministera misahana ny rano tsy mihoatra ny 10 isan-jato ny teti-bola napetraka am'izany ministera izany. Inona ny sosialim-bahoaka ampiasainao am'izao fotoana zao zay ny anankiray faharoa manaraka an'izany fa nitsakitsahana lalàna tsotra zao fotsiny ataon'ny mpitondra am'izao fotoana zao satria ny antony loi de finance io loi organique raisina fotsiny ho an'ny maro moa ny mety tsongoim-bolo eto amin'ny firenena manaraka an'ity fandarana ty fantatsika tsara zany ataoko lanjany zany lalàna amin'ny feny teti-bolam-panjakana zany io no mandidiny mpanatanteraka hoe ity no azonareo ampiasaina am'ty tao ampiasana 324 ity de tonga anao lay mpanatanteraka to de mijabaka mpanao lalàna no mametraka lalàna makasika ny teti-bolam-panjakana de tonga anao mpanatanteraka mijabaka amin'ny asa mpanao lalàna hoe anao revirement ary zahay aloha zay hodika mankany à gauche hoe ity indray no atao fa tsy izy tia ny laninareo tamin'ny desambra ty fa ity no tiako anaovana an'ity firenena ty izy ny filoham-pirenena fa efa tsy any tsony efa lany io lalàna io efa lalàna efa lany io efa promulgué fa nahazo alalina tamin'ny assise hoe azo ampiasaina de androany anao miteny ve tompoko hoe tsy tia indray ny lalana fa tia ny lalana misy fombafomba fatao fa tsy zao de io zao hoe hobadoitsika ohatran'izany foana ve le vahoaka malagasy zay tsy mandaha an'le fitodiana mankany amin'ny sosialim-bahoaka satria latsaka katerina mihitsy ane le vahoaka am'izao fotoana zao tsy hitany zay todiana hoe hoaizy izy de entaniny kosa le vahoaka hoe dao kosa tsika mba hitaky zay le tsy ara-dalàna takina anatina zavatra maro samihafa ijoroanay antoko ijoroanay vovonana maro samihafa ijoroana anatina hetsika maro samihafa indrindra moa sanatao le hetsika lera resana ty mijoro am'izany fitakina mba tsy hirosoa atsika am'izany zavatra tsy manara-dalàna fa kosa
azotsika atao foana mijery ny sosialim-bahoaka amin'ny fomba maro samihafa. Atao le fitakiana misy foana fa misy miendro ve? Betsaka ny tolo-kevitra atolotra isan-karazany ahafahana mivoaka ao anatin'izao hoe krizy lalovan'ny firenena zao fa misy miendro ve le izy? Misy koa nefa fepetra maro samihafa fitakiana zavatra eto amintsika ary ankeny lalàna zany. Miresaka izahay ohatran'ny nataonay hatramin'izay manao émission ohatran'izao amina télé. Raha zareo moa zany mahay mandray dia raisiny zany za tolo-kevitra maro samihafa zay miendrika tsikera satria izahay dia tsy mpitondra. Zay moa dia amin'ny herin'ny fanoherana. Fa kosa anjaran'zareo mandray an'izy ireny. Tsy manaiky an'izy ireny izy zay mahatonga ny mivondrona io. Satria amin'le fivondrona maro samihafa reto araka teneniko to misy olo ao anatin'ny fitondrana ireo reo solom-bavambahoaka reo ka misy solom-bavambahoaka amina vovonana maro samihafa zay misy eto amin'ny firenena. Misy ny avy aty amin'ny herin'ny fanoherana, misy ny ao anelanelany, misy ny ao anatin'le plateforme manohana ny fitondrana amin'izao fotoana zao. Misy moa ny fiarahamonim-pirenena etretratreta zay le fitambarana zay no hitanay tokoa hoe afaka irosotsika mankany amin'ny fanamafisana ilay fitakiana amin'ny fomba maro samihafa satria enkeny lalàna zany ary tsy lavy ny lalàm-panorenana. Izay hoe rehefa tsy enkenareo ny tsy henonareo ny fanehoan-kevitra zay moramora kokoa de mety mihamafimafy kokoa le izy araky ny lalàna sy enketsika koa ao anatin'ny fiarahamonina malagasy. De entaniny foana moa zany ny olom-pirenena hoe zotsika ny mitaky ny tsirariny sy ny tsy ara-dalàna eto amin'ny firenenantsika ty satria hiaina ohatran'izao foana ve tsika? Avelantsika ohatran'izao ve ty firenena misy antsika ty? Fantaniana petraka ambezahitra moa zany zavatra zay. Mety misy ve ny hetsika atoato ataon'ny eo anivon'ny hoe lera ny vovonana lera amin'izay resaka hoe fahatsapana satria matory hoe solom-bavambahoaka vao amin'ny fitondrandreo. Marina ny teninao teo hoe tsy voatery hoe avy amin'ny fanoherana no mivondronao. Mahatsapa ve zany ireo solom-bavambahoaka avy amin'ny fitondrandreo misy tsy fetezana eto amin'ny firenena matoa ny vondrona ao anatin'le lera. Fa zany raha iverina kely fotsiny tsika amin'ny tantara voatsila zany tamin'ny volana novambra 2024 isan'ireny ilay fifanandrinana tao amin'ny gouvernement sy ny solom-bavambahoaka. Tsy hitanisa ntsony aho fa betsaka ny fitakiana, ny fanairana nataon'ireo solom-bavambahoaka reo makasika ny olana sedrainy ny vahoaka. Ao ny délestage, ao ny resaka PPN voaresaka teo, ao ny olana tsy fandriam-pahalemana, ao ny olana sedrainy reto opérateur économique. Mpandrara eto amintsika zay gedraina tsy afaka misehatra malalaka tsony, ao ny olana tsy fanajana le zon'olombelona maro samihafa etsetraetretra. De ireny marika sahady fa iainan'le solon-tenan'le vahoakany ao anatin'ny androm-panjakana zavatra maro samihafa io ary matoa zareo miresaka an'ireny fa tsy mankasitraka ny fitantanana zay mety misy. De zany le lalantsaina zany mahatonga zareo fampiresaka inona no tokony ho atao. Aizany lalana metimety kokoa ahafahantsika miroso amin'ilay fanatsarana fiadivana amin'izany tsirariny sy tsy ara-dalàna izany. De zay mahatonga ny miaraka ohatran'izao. Zao mahita hoe zony tsirairay tokoa ary ao anatina règle démocratique tsara tsika no miatrika zany zavatra rehetra zany de ataoko hoe tsy hotsiny ho an'ny tsirairay zany. Asakasaky ny olom-panjakana fianina moa tsika zay olom-boafidy na be ny tanàna ianao na mpanolotsain'ny tanàna ianao na député ianao na sénateur tsy atsapany olana misy sedrainy ny vahoaka zay nifidy antsika. De ataonay fotsiny moa le antso hoe mila mijery kely tsika hoe mijery tableau hoe aiza ho aiza le Madagasikara misy antsika amin'izao fotoana zao, inona ny Madagasikara tiantsika hatongavana ao anatiny ao ka ataoko hoe isaorana an'zareo zay resy lahatra amina fiainam-pirenena misy mikorosofana hitantsika zao, resy lahatra fa hoe ilaina tokoa lay fitambarana amina hevi-dehibe mafonja hoentina manarina le firenentsika. Manarina hoy zao satria efa tafalatsaka tsika amin'izao fotoana zao. Fa indrindra moa zavatra lehibe ao anatiny ao de ahoana ry fomba ahafahantsika miroso mankany amin'ilay fividianana madio mangarahara koa ary hoenkeny rehetra le valim-pividianana zay mety misy ao. Satria efa notenenina hoe zay kosa tsy mankatoa an'izany fanemorana fividianana filoham-pirenena indrindra satria tsy ho zakan'ity Madagasikara ty intsony zany. Verenako kely moa le resaka hoe fifidianana teo manam-piniavana amin'izany ve ny mpitondra ankehitriny hatrehatreto zany de hoe ny fitondrana amin'izao fotoana izao sakana tsy ahafahana mamany olana rehetrarehetra misy eto amin'ny firenena. Aleo azy zay fa zay fotsy mametraka hoe
ny fifidiananareo tompoko tsy raharaha ny mpitondra irery ihany. Apetrakinay ambonina devitra zany anatina fampiresana maro samihafa, anatina vovonana maro samihafa hoe ny fifidianana tompoko dia raharaha-pirenena fa tsy raharaha ny mpitondra irery ihany. Ny mpitondra no mena fahefana ara-bola, ny mpitondra no misy ny androm-panjakana maro samihafa ireo no mena fahefana fotsiny izy hametraka ataoko hoe ny fepetra ahafahana miroso mankany am'zany. Fa ro fepetra reo tsy maintsy ifampiresana satria ny mpanao politika, ny fiarahamonim-pirenena, ny olom-pirenena no ataoko hoe miatrika le fifidianana ka lojika ny zavatra irosona mankany amin'ny fifidianana de tsy maintsy fampiresana. Fa tsy initiative na didiko fe lehibe no ahafahana miroso mankany fa sinon ikorotana eto tsika mialohan'ny fifidianana fa indrindra moa ny aorina ny proclamation ny résultat am'izao fotoana zao. Raha ho anay manokana re zavatra ataony CENI am'izao fotoana zao io efa nitena zany ny antokonay tam'izany fotoana zany raha mbola amafisinay androany hoe or CENI tsy mety nety zavatra ataonareo ty amin'ny fomba ahoana moa no hanenkenay ivalidenay ny liste sy ny registre électoral am'izao fepetra sadasada androany isika reny statistique misy azo arenina reny fa tsy zao akory mitsikera am'izao fotsiny na mitsikera botolo azo arenina reny ary betsaka ny sosokevitra no mihinana zareo de io zay hoe afaka mbola miverin-dalina atsika tratra io fividianana io tsy hitako mamaika am'zany vola ve no olana ino moa no olantsika am'zany raha mifampiresaka ambony latabatra ino ny azo atao volam-panjakana ane misy ao volan'ny communauté internationale koa misy ao satria tsika mpikambana manana zo feno isitraka an'ireny vola ireny amakasika nyty fikarakarana fividianana ty ka io zay hoe mila apetraka atsika fotsiny lay climat de confiance zay moa efa manomboka mahita hoe tsy possible le izy raha izao zavatra misy zao de io zay mametraka hoe misy fepetra maro samihafa mila arenitsika anatina fampiresahana maro samihafa raha zareo moa tsy manaiky an'izany eo tsika mahita izy. Ary mara-pagnano ny fandarana isika Andriamatoa secrétaire général inona no afatra fohy tianao ampitaina amin'ireo mpanaraka sy ireo olom-pirenena amin'izao fandalovanao eto ny fandarana dinika izao. Eny mankasitraka aloha tamin'ny fanasana fotoana lehibe koa zao mba ahafahana ataoko hoe mifampizara amin'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo ny toetra raha misy tao amin'ny firenena. Itsika tsy tokony olana fotsiny marina tokoa fa mandalo fotoan-tsarotra Madagasikara am'izao fotoana zao. Io olana iainantsika isan'andro na amina ataontsika hoe olana ao an-tokantrano, olana mahakasika ny fahasalamam-bahoaka, olana mahakasika ny fampidirana ny zaza hianatra etsetra dia tsapana eo. Tsapantsika hoe rahantsika mahita. Fa kosa manoloana an'izany tsika de tsy tokony hipetraka fotsiny, tsy tokony hitazana fotsiny satria tsika firenena manara-dalàna nomeny lalàna zo feno tsika hitaky ny zo zay nomenantsika ka tsy tanterahin'ny mpitondra averindray mandeha ny zotsika fa tsy tanterahin'le mpitondra atsika dia anjaratsika no mitaky an'izany araky ny lalàna sy araky ny tokony ho izy de mametraka moa zay ao anatin'izany hoe anjaratsika olom-pirenena mifanentana satria mbola fotoana zao lerany zao afahantsika miroso mankany am'izany fitakina ny fanovana fitakina ny ara-drariny fitakina ny ara-dalàna eto amin'ny firenena zany fa ny ankoatsin'izay kosa anjaran'ny mpitondra no mitondra vahaolana am'le firenena zany ny antony ametrahana an'zareo eo na olona voatendry izy na voafidy izy de zay no ametrahana anazy hitondra vahaolana ho an'ny vahoaka fa tsy eo akory anome tsiny fotsiny izy zay moa matetika tratran'izany ome tsiny fotsiny ailika aty amin'ny mpanao politika indraindray nohony zareo non zay ny tsy mitondra zay mitsikera fotsiny nataonay rehefa tsy mety nataonareo indraindray moa ailika am'le vahoaka mihitsy no tsy fahombiazana indraindray io zao olan'ny route nationale eo lalam-pirenena maro samihafa io de mbola mahita excuse lay mpitondra hoe noho ny antony zao ianao rehefa mitondra re tompoko assumez-vous ny safidy nataonao hitondra an'le firenena malagasy fa tsy hoe akory le vahoaka ny fidy anao ndray no menao tsiny ny mpitondranao teo aloha ndreo menao tsiny tsy antsony zao fa tokony ianao no miassume ny zavatra mety misy fa hoy zay moa etsika mahita izy betsaka zay promesse nomenany vahoaka antsika vahoaka malagasy zay anjaratsika mitsakotsako tena nipaka tanatin'ny neritreretintsika ve izy reny dia anjaratsika no anaka io zao hoe firenena raha manana izy ity anjaratsika no mijery iny ny mahasoa an'le firenena malagasy zany zavatra zany dia ezany foana hoe anatina fampiresahana fampidiniana de mila mampivondrona hery koa tsika satria tsy misy mahavita tena re reto mampivondrona hery tsika ao anatin'ny fitakinana zany ara-dalàna sy ny ara-drariny ho an'ny firenena sy ho an'ny taranaka malagasy ray manontolo mankasitraka tompoko.
Eny ary tompoko lahy sy tompoko vavy tapitra ny fandarantsika amin'izao alina izao ankasitrahana ianao naraka anay hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa Andriamatoa Alain Désiré Rassamba ny vahiny teto amin'ny fandarana dinika amin'ny heriny toy izao indray vahiny hafa aloha hevitra hafa izay mety mifandray amin'ny resaka raharaham-pirenena ihany koa anefa no aloha hevitra entina aminao indray amin'ny heriny toy izao veloma tompoko.